atolotry ny radio Madagasikara ho anao mandritra ity herinandro ity. Ilay solomasoko dia ampeniny nantenaina. Ireo mpilalao Nicole, Niony, Saloy, Gaston sy Falmanana, Panatotosa, Gaston Randriamanalina. Fanaona kosa morfeny dia famitaka, inona no namitahako anao e? Zaza zao saika ampandrianao ny vaovao tsarako. Ka tsy zany fa naninona tsy niraisinao ialininy, kanefa dia mba nana teny riva eny ny toanay. Ka am'sehatra hafa izy asaina manandrana fa tena tsy voafehy mihitsy ny zavatra tikina taminy ka mbola voazaza no ny fampiresaka tamin'ny teny frantsay dia efa sahirana mihitsy iziko. Rehefa nanontaniana azy tamin'ireo fiteny roa hafa indray ny anarany sy ny fonenany dia tsy nisy voavalina kely azy. Maninona nefa izy raha raisina amin'ny zavatra hafa na dia hoe any amin'ny stockage na entana fotsiny aza mila asane izy. Ka io fandikateny io sy ny resaka fitantanam-bolana iny nanaovana fitadiavana asa fa miandrina izy raha ohatra hoe misy hafa manarakako. Raha kosa aloha tsy afaka hiditra faty antoka amin'izany ka tena tsoroko eo aminao fa na dia ny teny frantsay aza tsy misy azoko izay nilazainy. Ay, afaka alakilemaina io zany mahay aminao. Aitsio kely ny fiteninao manana ny anarany io, voangy ny anarany ary lazaiko anao fa dia mady mizay ligerikeniny nanadina azy aza dia sendana mihitsy resy lahatra amin'ny fasahindy. Sany izy zany fa mety tsy mahay. Matory ny lehibe mifehy azo ny nanaiky dia resy lahatra izy zany ary izy koa ny mifampitakosokosona aminy ao fa tsy hoe za akory tsy hitako mihitsy izay ilànao ady amiko eto. Mandehana any migerika anao dia any ianao raha mila fanazavana fanampony. Feno ka tsy ianao ve ny lehibe any orinasy rehefa tsy mety ironio dia tsy mety sady tsy mbola sady tsy mba honena ve ianao fa ny anao zany fiterana fa tsy fitiavana. Ravina mihitsy ny fanena amin'ilay kalakile mainty ato. Zao raha ngaka ny tena indray no toa andizany. Jereo fa mandevindevitra ireny olona. Ary tia za dia lasa mpamafatrano ve rangako. Iny ty mampifanaka anao raha vavy Fangatsy hitandreo kalakile maina amin'ny trotrongy io midehaka ery miresaka amin'ireto mena sy fony. Jereo fa na indrio ny olo tia minga lehibe aza oatra ny tsy hitan'ny olona. Aza miadiny anjaran'ny olona kia indrindra tsy vitana. Tsy ny ado amihitsy akindria raha mba fantatr'indri mantsy ny fahadisom-pana tenako zangy nanantena ho interprète kay mpanadio trano ny toerana nomenareo Iafio aloha kia tsara ndreza ve ifenana eny anaiky any miandre any toerana io zany tsy tao anaty compte tao io fa rehefa tena hoe zatra indria dia tavako zavatra fatao. Dia mandra-poviana no iaretana ny kalakile maina io ato ka. Mandehana aloha kia miasa ry alinina ka dia mionona fa hiady vitana amin'ny akoho ve fa izy koa ny kikaiky tsy ratsy sady lava volo tsara tarehy ihany koa. Jamba lemiko tringatringa fotsiny tsika dia tsy hitatsika ny endriny. Izy aloha dia izay kosa raha salama vatana io marina tsy natakalo ny feno an'io ndry. Jereo fa ohatry ny revo mihitsy ny olo tia indry mifampiresaka aminy. Mandehana fa ohatry ny kodikody be feno mijery antsika roa miresaka ka. Mitady overitoerana ianao zany raha vavy fa mihevera tena.
tiako anambarako ny Clément io ny tsy fitiavako azy. Tsy maintsy mitady hevitra. Bonjour madame Aline. Manahoana? Sao dia tantanana ianao fa vao nisasana ny trano ka malama. Ohatra ny sahirana ihany mantsy ianao mizato boty be anao ty. Lalana efa mahazatra io fa misaotra anao amin'ny fitserana. Saingy disevitra ianao mizato esoeso. Fa na eo aza ny Clémenay ny saina sy ny fanahy menary anay mana Clément tsy hanekenay ho resy. Fa misy inona, misy olana nga? Ka nampitandrona fotsiny aho hoe malama ny lalana dia tsy haiko izay mahasorena ny mademoiselle eo. Ny esoesonareo lavato no atsaharo. Fa samy menary saina sy saintsika. Na tsy mitovy aza dia aleo samy mampiasa azy arak'izay tandrifiny. Tsy fitserana ihany koa ny takinay fa fanajana fotsiny. Ary angamba hatraiza ny fahoriana entina manoloana ny olona ohatranareo zao. Raha tany tika reo manana fahasembanana ra-tsaina izay tena tsy manam-pidiny no mifanerasera aminareo. Zaza mbola manana saina zao nanaovana. Mieritreretra ihany. Dia aza mandroa manontelo an'izany intsony ianao ry Aline. Fa na sao dia sao zany dia afaka isoroko eto ianao raha ianao mampandringa ny orinasako eto. Eny tompoko. Miala tsiny re mademoiselle Voangy. Tsy mahazatra ny olona loatra koa angamba mahita olona manana Clément miara-miasa amiko. Izay no mbola merimberenako aminareo matanjaka. Tsy fitserana ny tadiavinay fa fanajana fotsiny. Aiza vera miseka isan'andro dia esoeso farahe foana no azoko ato. Mba manana fo ihany zay. Eny oka re zay. Fa anara-maso manomboka izao. Fa zao re no naninjehako anao teo. Eny tompoko. Raisinao ny fiara iray manomboka rapitso ary ny sofera iray koa dia miaraka aminao. Maka sy manatitra io zany. Ramsey aza manova zavatra betsaka aloha. Tsy manino zany. Zange mahatratra tsara ihany ny ora fidirany. Tonga soma tsara ny an-trano ara-potoana ihany koa rehefa mirava. Eny sahirakirana kely ihany rehefa mandrombaka bus mody na mandroso. Fa mbola misy ihany indray ny olona tsara sitrapoka sy mba manampitiavana, mba manampy. Ary mba irina mafy mihitsy mba ho maromaro ny oatra azy ireny. Ka izay mihitsy ny hoany no elany. Anampy anao amin'ny loza mety hitranga amin'ny firotorotonana eny ny fanarahana sofera iray andraikitranao e. Zany hoe raha zoko ato amin'ny orinasa dia isorako anao sady tsy ho laviko mihitsy. Fa raha mba ny faniriako izao dia tsy ho arery ny fanampiana ohatr'izao fa mba hiantefany amin'ny namana fahasembanana namako rehetra. Ao ny jamba, ao ny marenina, ao ny mona, ao ny malemy. Izay samy sahirana avokoa no nitahotra. Asaka tena sonao mihitsy ihany koa ka. Hitanao ny resaka ny fanaovana tamin'ireo vahiny ihany koa reo. Eny tompoko. Andeha hitetitety ny izinina rehetra nareo manomboka rapitso. Ary raha le resaka ao teo indray dia tsara mihitsy ny fanabeazana ny olom-pirenena matanjaka. Na toe-tsaina na ny fitiavana indrindrindrindra. Zay tokoa nga ka tsy ho laviko Ramsey dia misaotra anao betsaka indrindra. Zay zany aloha fa zao aloha afaka miaraka aminay siontseo ianao dia aterinay. Zay ange ho aly lazaiko anao hoe tsy tokony hitsetrinareo ny fanekenareo hiara-iasa amiko dia efa tsy voafidy. Ivoahany kosa zany dia tsy azoko mihitsy. Sa tsy tianao niaraka aminay? Ahoana moa tsy ho tiako. Saingy raha mazava saina ohatra anao daholo ny olona matanjaka rehetra dia ho finaritra sy ho sambatra izay. Fa sao dia tsy mazava saina aminao kosa ary io nitso. Ndao hoe hiaraka aminareo aho rehefa mirava fa aza matahotra ary. Na raha anao teto amin'ny radio Madagasikara teo. Ilay solomasoko dia ampeniny nantenaina. Ireo mpilalao Nicole, Niony, Saloy, Gaston sy Falmanana, Mpanao Totosa, Gaston Randriamanalina. mbola itoy